appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Anio no manompoka anio zany no anitsitsika hoe inona ry no zavatra tokony ho fantarina mba tena ho tanteraka zany nofinofy sy eritreritrytsika izany fa ny marina mantsy tsy hoany daholo tsika rehetra. Ndao arene vakitsika ty tenin'Andriamanitra ty zay ahafahantsika mametraka etaeta goavana de goavana ao anatintsika raha tena manantena sy mikatsaka an'izany zavatra zany sika. Koritianina voalohany de ny toko 5:10, andininy 5:10. Koritianina voalohany toko 5:10, andininy 5:10. Vakiko fotsiny ty ampidiratsika ny leson'androany fa mbola amin'ny fotoana aoriana kely zany tena hoe amelabelaratsika ny tena hoe antony zao tenin'Andriamanitra zao. Zao raha vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa izao no lazaiko ry rahalahy, ny nofo amandra tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana. Le etapany voalohany aloha ny tena ho raisitsika fa amin'ny fandarantsika aoriana kely hoe tena ho fantatsika daholo zany io teny rehetrarehetra io. Fa ny zavatra apetraka voalohany zany de zao: za enao niza nizy samy mpivavaka tsika, ao koa tsy mivavaka fa ny fandraisatsika sy ny itovizatsika de zao: za nofo amandra, enao koa nofo amandra. Mipetraka ao atsika ary fahamarinana tsy azo ahodikodina. Ity teny ity manao hoe ny nofo amandra tsy mahazo mandova fiainana mandrakizay. Zay zany mipetraka ka zay zany no mandiso avy hatrany aloha sy manitsy lay fahadisokevitra mipetraka ao nofinofy sy fanantenana lalina ao anatintsika zanak'olombelona. Le mieritreritra hoe zay miala eto amin'ity tany ity na inona nataony de nieritreretina foana ary zay hoe ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Indrindra moa ka rehefa mba hoe mivavaka ianao de tonga de manana fanantenana avy hatrany hoe ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Tsara ho le mivavaka, tsara koa le fanantenana, fa zao azadino lay teny hoe tsy izay rehetra manao hoe tompoko, na izay manana an Jesosy ho tompo sy mpamonjy, na izay miditra am-piangonana, na izay rehetra mivavaka, tsy izany akory no azo fiainana mandrakizay fa zay manao ny sitrapon'ny raiko. Ka nio ary amantatra sitrapon'Andriamanitra isika araky nefa voalazantsika teto farany moa de zao hoe tsy ny hevitra zany no atao hoe sitrapon'Andriamanitra. Ary eo koa ianao hiaraka anaiky amiko hoe tsy ny hevitrao akory natao hoe sitrapon'Andriamanitra fa ny eketsika fa tena hoe sitrapon'Andriamanitra de zay voasoratra 100 isan-jato ao anaty Baiboly. Ary izy io de tsy azo amboamboarina hoe anasorana kely ito, ampiana kely ato, amboamboarina hoe atao voatran'izao io fa zay voasoratra de zao zay ny rahantsika manaiky fa zay ny marina. Ka le olana hoa izay jerevantsika amin'ity androany ity zany de hoe ho anao efa mpivavaka, ho atsika tsy mivavaka, ho an'ny olona rehetra zay mijery sy mandre na iza na iza. Zao aloha tian'Andriamanitra daholo nareo rehetrarehetra eo hahafantatra ny marina na efa mpivavaka ary ianao, satria tsy ny eto an-tany ihany ny anantenantsika an'Andriamanitra, satria betsaka mpivavaka iaho katsaka ny zavatra ny tany ary ampanantenana fahafinaretana sy fahasambarana sy fiadanana ho an'ny fiainana eto an-tany. De lasa manadino sy lasa zary manao ambany zavatra lay tena zavatra lehibe
de ny fiainana mandrak'izay. Ka ity ary misy hevitra anankiray araky ny fampianarana zay napetraka teto moa de hoe niresakytsika momba ny paradisa, niresakytsika momba ny elo. De mbola tsy tena voaresaka atao zany mombamomba ny maty, fa mbola ho resantsika anokanana aloha hevitra manokana mihitsy. Fa ny fanontaniana miainga ao anatin'ny olona zay voalazako teo, mbola te hanamarina, te hamatatra tsara, motopototra sy akatoky tsara hoe tena ahoana marina izy ity pasteur. De zao zany ny fanontaniana sy aiakely mipetraka ao anatin'ny rehetra hoe paster zany milaza hoe fanahin'olona efa maty hatrzay le any amin'ny elo sy le any amin'ny paradisa. Zay nefa nampianarina ozy izy fa tsisy fanahy zany ny olona. Zay zany ny ao anatin'ny eritreritry ny olona. Ka ahoana marina izy ity pasteur, misy fanahy ny olona sa tsy misy fanahy? De zao za zany mety afaka tonga de mamaly aminao hoe zao ny lazainy Jesosy tamiko mombamomba zany, misy fanahy ny olona na tsisy fanahy ny olona arakarak'izay ny lazainy tamiko. Fa mba tena afahantsika tena mametraka an'le fatokisana araky le etaetanareo de aleo ny tenin'Andriamanitra no hamalintsika sy anamarinatsika an'le izy, satria zay tokoa mahalala fa be dehibe ny mpivavaka tsy mino ny fisiny zany fanahy zany, ary misy mpivavaka tena mino ary mizingisina fa tena misy ny fanahy. Ka izy am'ireo ary ny tena izy de tsy le an'le mpivavaka tsy le mpivavaka riny raisitsika, fa le voasoratra ato anatin'ny tenin'Andriamanitra zay tsy azotsika ahodikodina, tsy analana ary tsy anapiana. Ndao ary ny fanahy moa zany eto de hoe fanahin'ny olombelona. Noho izany dia fantaritsika zany hoe manahoana marina voalaza ato anatin'ny soratra masina mombamomba ny olombelona, ary verina ny amin'ny fototra voalohany mihitsika hoe iza no namorona ny olona, tamin'ny fomba ahoana no namoronana ny olona, ary inona avy no singa hita ao anatin'ny olona tamin'izany famoronana voalohany zany. Genesis 2 ary no ovakitsika voalohany dia havaly sahady angamba zay fanontanianao zay. Genesis 2 andininy 7 no iarahantsika mamaky ary amin'ny anaran'i Jesosy ilay zanak'Andriamanitra lehibe. Genesis 2 andininy 7 zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra: ary vovotany no namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona, ary nofofony ny fofonaina mahavelona ny vahavorony, dia tonga olombelona izy. Raha somary ataontsika formule kely zany na hoe raikim-po ny fahalalan'ny sasany azy, ny namoronan'Andriamanitra ny olona, zay aloha zany de efa marina anankiray amin'ny mampivavaka atsika, tsy azotsika lavina araky ny voasoratra ny tenin'Andriamanitra. Zay hoe tsy amboarina le izy, tsy analana le izy, tsy anapiana le izy, fa de ny tenin'Andriamanitra eto zany aloha de nametraka mazava tsara fa nisy namorona ny olombelona, ary Jehovah Andriamanitra ny namorona ny olona. Fa tsy avy tamin'ny rajako hoe avy tamin'izao hoe avy tamin'izao be dehibe mantsy le zavatra afafin'ny olona zay tsy de mino loatra ny fisin'Andriamanitra. Nefa ankehitriny efa saiko mino ny fisin'Andriamanitra daholo ny olona, taorianan'le resaka planety Mars iny zay mbola ho resantsika manokana aoriana kely eo. Ka de zao ary zay aloha famarinana ray ekena, de zay tsy nino an'izay zany miraha mino an'izay zany tena nisy namorona marina ny olombelona. Zay ny voalaza amin'ny Baiboly, Genesis 2:7, Jehovah Andriamanitra ny namorona ny olona. De tian'izay le formule hoe tamin'ny fomba ahoana ny namoronan'i Jehovah ny olombelona. De voalohany hoe vovotany no namoronany azy. Zay zany ny anankiray, vovotany de vovotany io zany de nofofony fofonaina mahavelona, zany hoe napiana fofonaina mahavelona, de tonga olombelona izy ozy izy, zany hoe vovoka apiana fofonaina manome olombelona. Vovoka plus fofonaina égale olombelona. Zay zany le formule nomeko anareo. Raha zay tenin'Andriamanitra elo zany vakitsika de ohatrany tsisy resaka fanahy le izy. Ohatrany hoe vovoka, inona moa io vovoka iny? Iny zany namolavolany hoe nofo, ny taolana, ny taova rehetra, zay zavatra rehetra mivaingana sy azo tsapahitanana na ny anaty na ny ivelan'ny olona, de zay zany no natambatra tao anatin'le vovoka daholo. Zany hoe ny zavatra hita sy ny zavatra tsapa. Fa le fofonaina indray tsy zavatra tsy azo tsapain'ny tanany io ary tsy azo raisiny io, nefa de misy ao anatin'ny olona. Ka raha raisitsika le formule hoe vovoka plus fofonaina, de ohatrany hoe zavatra tsapa
nampiana zavatra tsy tsapa. Samy misy rehefa ndray tsapa mivaingana, ndray tsy tsapa tsy mivaingana, nefa tena misy. De io no nanomeny atao hoe olombelona. Fitambaran'ny zavatra tsapa sy ny zavatra tsy tsapa ary no nanomeny atao hoe olombelona. Zay zany formulen'ny olombelona. Ka raha zay tenin'Andriamanitra zay aloha jerena ary sakaiza malala ohatra ny tsy hitahitantsika taratra hoe misy marina le fanahy loatra ety. Kanefa zao aloha mbola toizantsika ihany ny tenin'Andriamanitra, de amin'ny farany zany tsika mahita tanteraka ny vali teny zay sahazan zay zavatra zay hoe manahoana sy manahoana marina, misy fanahy ven'ny olona sa tsy misy fanahy. Zay aloha zany momba ny olombelona. Fa de zao misy fanamariana anankiray apetraky ny tenin'Andriamanitra amintsika hoe inona no mitovy amin'ny olombelona io, raha io formule io zany no horaisina. Any am'zany boky atao hoe mpitoriteny zany sika zao no mijery mpitoriteny toko 7 de ny andininy 7 sy 7. Mpitoriteny toko 7 andininy 7 ka hatrany amin'ny andininy 20 vakitsika daholo mihitsy. Geny mpitoriteny toko 7 andininy 20 ka hatramin'ny 20 zao ary nivaky ny teny. Hoy zaho anakapo, noho ny amin'ny zanak'olombelona zany mba hizan'Andriamanitra toetra azy ka ho hitany fa raha ny tenany ihany dia biby izy, fa zavatra sendrasendra foana ny zanak'olombelona ary zavatra sendrasendra foana koa ny biby, mitovy ihany ny miatra amin'izy roa tota, fa toy ny hafatesan'ny iray no hafatesan'ny iray koa. Eny, iray ihany no fofinaina ananan'izy rehetra, ary tsy misy ioaran'ny olona noho ny biby fa samy zavapoana izy rehetra. Izy rehetra samy maka amin'ny fitoerana iray, avy tamin'ny vovoka izy rehetra ary verina ho amin'ny vovoka indray izy rehetra. Fahalalana mafinaritra ho antsika zay tenin'Andriamanitra zay. Ny hevitra jerentsika moa zany de le misy fanahy ven'ny olona sa tsy misy fanahy. Ka zao ny formule zany telo de nanome ny olombelona de avy tamin'ny vovoka nampiana fofinaina. Eto nefa ny tenin'ny zany atao hoe mpitoriteny zany dia manamarika ary tena tiniana de tena marina fa i mitovy marina tokoa ny olona sy ny biby. Tsy mijery an'le endrika tsika sy le bika sy le hoe ny zavatra ivelany hoe ohatr' zao ny biby ohatr' zao ny olona, fa le formule zany jerentsika hoe le maha izy azy na ny olona na ny biby. Ka ny olona sy ny biby zany de mitovy ihany hoe hitany ihany sy fa raha ny tenany ihany dia biby izy. Satria nahoana samy zavatra sendrasendra foana na ny olona na ny biby. Raha izay mitovy ihany miatra amin'izy roa tota. Inona ny dikan'izany? Toy ny hafatesan'ny iray na hafatesan'ny iray koa ary marina le izy. Raha ihany ozy ny fofinaina ananan'izy rehetra ary tsy misy ioaran'ny olona noho ny biby, tsisy afaka mandaha zany tsika. Fa avy amin'ny vovoka koa ny namoronan'i Jehova, avy amin'ny tany koa ny namoronan'i Jehova ny biby rehetra, de samy nomena fofinaina. Zany hoe vovoka plus fofinaina ihany koa ny biby, mitovy tanteraka. Ary zay na tonga nyty mpanoratra ty nanoratra eto hoe tsisy mihitsy ozy izy ioaran'ny biby amin'ny olona, indrindra fa raha ny tenany ihany de tena biby izy. Fa ny bikany tsy mitovy, ny endrikany tsy mitovy sy ny karazany, fa raha ny formule, ny aingana sy ny hafarana de biby ihany izy. Tena biby izy. Ary mety misy angambany tsy falifaly amintsika hoe pastera kosa raha nga tena ratsy fanahy mihitsy. Zay hoe de ho ampitoviana amin'ny biby. Toko ahoana moa fa de ny tenin'Andriamanitra milaza an'io fa zany ke tsy miteny le tarehanao no ohatry ny tarehana biby, na hoe pozinao ohatry ny pozina biby, na hoe ianao ohatran'izao na ohatran'izao, tsy miteny mihitsy zay. So de misy manova zavatra de mieritreritra hoe pastera reto nilaza fa zaho ohatry ny dinosaure, zaho ohatry ny tanalahy, zaho ohatry ny sobakaka sy ny karazany. Tsy zay le izy fa le formule ny aingana zany no raisitsika araky ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe mitovy marina ny olona sy ny biby, indrindra rehefa maty koa araky ty tenin'Andriamanitra ty, de nahoana samy miverina vovoka ny nofony ary samy manjavona ny fofinainy, tsisy hita mihitsy. De zay ny voalazany ty tenin'Andriamanitra ity. Ka atreto aloha zany de zao tsisy mahasamihafa ny biby sy ny olona, samy vovoka sy fofinainy, samy zavatra tsapa nampiana zavatra tsy tsapa, ary samy noforon'Andriamanitra de rehefa maty de samy miverina ho vovoka, mitovy tanteraka.
nefa rehefa tena mandinika aho, ianao koa ngamba mety efa nandinika teo alohako, de samy manaikitsika rehetrarehetra hoe be dehibe re olona, ny zavatra tsy itovizatsika amin'ny biby, tena marina zany. Za zao tena mahalala mihitsy hoe enareo zay mijery anazy zao mahafantatra zavatra be dehibe.